Falindray miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity dia faly ihany koa manona fahasoavan'ny Tompo sy fiadanany andro any indray. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tamazotra anio. Faly indray ny tena koa ifampizara aminao misy tenin'ny Paoly zay tsy tena tadidiko loatra aiza ho aiza ilay izy fa any amin'ny epistily ihany toko voalohany misy azy fiarabana nataon'ny Paoly. Dia ozy izy Paoly rehefa miresaka hoe amin'izany ozy izy dia faly indrindra ako. Faly indrindra. Aso ny fanahinareo sy ny ahy. Izany hoe rehefa mitondra afatra Paoly, rehefa mahazo fifandraisana Paoly amin'ny rahalahy sy ny anabavy dia faly indrindra izy. Ary ny atao mafaly azy tsy hoe ny afaka ny hizara fotsiny fa rehefa mizara izy dia mahazo ihany koa. Dia ny fiarahantsika takizao zany dia misy fifamaliam-pity. Na mety hoe mieritreritra ary ianao hoe ka ianao rery miteny dia izay miainiko. Fa ao anatin'izay zavatra izay misy fiampitana. Hitanareo raha ohatra izay mitory fotsiny izay mpitory dia midiridiry eo fotsiny ny masonareo. Tonga dia pokaty be zany ny hitanay eny amin'ny masonareo dia tsy misy retoro aty aminay. Fa rehefa mitory izay ka maharay nareo dia afa-po izahay. Mitovy amin'ny olona ihany manao sakafo. Mikarakara sakafo ianao ao an-trano, tsy taitra tsorototra ny olona, tsy mahatonga ninninina ho azy ilay izy, ka mo ianao anao amin'ny manaraka, marina sa diso. Ianao efa fo maraina, ianao fa nanao zavatra rehetrarehetra, tsy nahazo tsirony akory ny mpihinana. Fa rehefa ratsiny tsy miteny izy fa hiteny amin'ny endriny hoe nafinaritra azy ny zava-bitanao. Izay fotsiny ny hita-masonao dia faly ianao, dia mazoto ianao. Fa raha ohatra ka masony eo fotsiny dia mihinana. Tsy te hanao tsony ianao manaraka. Dia takizay ihany koa ny afatra takizao fifampizarana ny ataontsika eto. Dia samy mahazo anjara sasenao samy voky sy afa-potsika anio indray. Amen. Ataontsika maki teny vitsivitsy ary. Atao amin'ny Jaona no jerentsika voalohany. Jaona toko 10. Jaona toko 10 andiny fa 13 mandeha ovaketsika. Jaona 10:33 katreo amin'ny 9:30. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Resaka fitoraham-bato izy ity dia misy exagération zany ao anatin'ilay resaka tenenin'ny Jiosy. Ny Jiosy namaly azy hoe, namaly an'i Jesosy, tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenany ratsy na blasfemy. Satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo. Salamo 2:20 no misy an'izany. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra ary sotra masina tsy azo foanana. Moa izay no hamasin'ny iray ka ny raha no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao. Satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan-draiko aho dia aza mino aho. Ny vakiteny manaraka ho jerentsika dia ny Timoty
Timoty faharoa. Timoty faharoa ve aloha raha tsy diso aho. Timoty faharoa toko voalohany 7:7 Timoty faharoa toko voalohany 7:7 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana ny tena, koa dia aza minatra ny vavolombelon'ny tompontsika na ho ampifatony ianao. Fa aoka ianao mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Sikotsendriko ilay farany araka ny herin'Andriamanitra. Ary farany a Filipianina 4:4. Filipianina 4:4 andiny fa 12 sy ny 17. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Mahalala hetra ary mahalala hitombo na aiza ary na amin'inona dia fanampianarina ny ovoky sy onona aho ary anambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Amen. Raha mena hevitra kely, tsy haiko raha mifanaraka amin'ilay tena ho voambara ilay lohahevitra, fa omeko kely any aloha dia hovaiko ny titre avy eo raha tsy mety. Dia ny lohahevitra ny lohateny ty afatra ty androany dia Almighty, tout-puissant, matanjaka be, mavita ny zavatra rehetra. Dia zao rehefa mandeha ohatranao ny afatra dia rehefa fampizara ohatran'izao tsika dia maheno hoe any anatin'ny fanako any zany misy zavatra tsy voaraintsika indray mandeha manahindro. Dia rehefa mifanontany tsika indraindray dia sady mamerina manontany any hoe inona ny resakitsika tamin'ny heriny na verseantsika. Dia ozy ny tompo tamiko hoe avereny dia toy izo, fa mbola tsy voaray ary mbola tsy niasa ny po tsara, matoa mbola tsy tafapetraka ohatr'izay ilay izy. Misy teny zany ozy teny Paoly hoe mahatsara anareo ny teny averina, mahatsara anareo ny teny averina. Satria maninona amin'ny alalan'ilay teny miverina, misy zavatra tafapetraka ao anatinao, zavatra kely. Dia avy eo iny memiampy. Taloha tamin'ny vao nanomboka ny émission tao amin'ny Facebook dia nisy olona nijory vavolombelona hoe ny anany tory teny ray volana ny henoko azy. Tsy mbola henoko mihitsy zany hatr'izay ny ainako. Fa zay ny fitantarany azy, ny aho sy tory teny ray volana io no henoko azy. Dia miaino an'iny dia verina miaino afaka 3 andro, afaka herinandro, afaka tapabolana, averiko foana iny dia ray volana. Dia zay hafa kosa zany. Fa nohony avy eo olona hafa tsy mitovy aminy mihitsy izay tsy fantatro hafa ihany koa miteny ohatran'izay. Dia zay misy asan'ny tompo manokana ny impon'ilay olona zany. Dia tafapetraka ny anatin' zareo ilay izy dia voarain'ilay izy. Ity teny ity tamin'ny herintsika niresaka mikasika Romanina 7. Dia ilay Romanina 7 dia niresaka tsika mikasika an'ilay natiorany Adama. Mikatadidy ohatra ny tadidiko amin'izay, ohatra ny teny frantsay izay ny le lohateny inona ary.
tena mbola tsy tadidin'ilay olona ihany. Lohateny tamin'ny heriny voloara epouvoir, sady ao anatin'ny faniriana ny ao anatin'ny fanatanterahana, sady ananana ny faniriana no ananana ny fahafahana manatanteraka. Hoy isika tamin'ny heriny ny taranaka Adama misy voloara daholo ao anatiny. Te anao ny tsara, te anao ny mety, te anao zavatra ohatran'izao, te anana fiainana ohatr'izao, tiana ohatran'izao ny fomba fiteny, tiana ohatr'izao ny fomba fisainana. Fa le hery anatanterahana azy ny tsao. Fa ny olona rehefa ao amin'ny Kristy dia nomboana le maha olombelona adamika anazy, le natiora avy amin'ny Adama ao aminy, le voloara fotsiny fa tsy manana hery anaovana azy. Fa rehefa ao amin'ny Kristy ny olona dia sady voloara ny pouvoir, sady maniry izy no manana hery sy fahefana anatanteraka an'izany. Dia mitohitsika amin'ity Jaona 10 ity. Ity tantara ity dia fiampanganin'ny Jiosy azy, efa vonina hitorabato ry zareo satria tena ny lalàna Jiosy tena raha vao blasfémie zany tsy mitsitsitsy amin'izany zareo. Dia izay nahatonga azy nitondra an'ilay teny fiampanganan' Jesosy hoe olona ihany ianao nefa manao anao ho Andriamanitra. Dia nahitsiny Jesosy ilay izy fa tsy izany ny teneniko ozy izy, tsy izany ny teneniko, fa ny teneniko dia vakintsika izy teo amin'ny Jaona 10 eo amin'ny andiny fa 9:30 no nolazainy ilay zavatra ny teneniny. Moa izay no asiany ray, ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izaho zanak'Andriamanitra. Dia namoaka amin'izay Jesosy verset anankiray no tenenina tao am-boky Salamo, tsy haiko na Davida angamba ny teny an'izy io. Hoy izaho Andriamanitra ianareo, zanaky ny avo indrindra ianareo, kanefa ianareo rehetra dia ho faty tahaka ny olombelona ihany. Ohatrohatr'izay le fomba filazany azy amin'ny Salamo 82. Dia izy io any amin'ny Salamo izy aloha mbola passage resaka ohatran'izay fotsiny, fa aty amin'ny filazany tsara, aty amin'ny epistily dia misy fatanterahany amin'izay. Tany Tomasina nisy olona nanainga ny verset io, dia tsy tena izay loatra le resaka tany fa resaka zavatra hafa. Fa nampatsiahy ny verset io le izy tamin'izany fotoana izany, hoe ohatry ny ahoana marina moa no tiany'ity Jaona 10 ity ambara. Ohatry ny ahoana marina no tian'io Salamo 2:20 io ambara, hoe Andriamanitra ianareo, vous êtes des dieux. Dia izy io verset anankiray miavaka be izy io. Misy karazana olona eto amin'ity zao tontolo zao ity manome fampianarana amin'ny atao hoe développement personnel, na ny amin'ny atao hoe positivisme, parole positive, izany hoe miteny zavatra positif, tsy miteny zavatra negatif, resaka fahombiazana, resaka fitombona, resaka fahavitan-javatra, resaka fanatanterahana. Dia anisan'ny zavatra verset anankiray fantatry zareo Salamo 82 io, hoe Andriamanitra ianareo. Dia nisy olona anankiray nanoatra boky izay, dia zavatra contenu an'ilay boky misy be dia be ilay izy, fa anisan'izany hoe impossible est impossible, izany hoe ny impossible dia tsy mi-existe, na hoe impossible is nothing, izany hoe tsinitsininy zany impossible zany, fa hay daholo ny zavatra rehetra, hay daholo ny zay rehetra mitranga eo, dia tsisy an'izany tsy hay izany, fa hay daholo ny zavatra rehetrarehetra. Satria io verset anankiray io dia milaza hoe Andriamanitra ianareo, capable ianareo, mahavita zavatra ianareo. Rehefa ampianarana reny dia niainga avy tamina paster tany amin'ny taona 1927 tany ho any, fampianarana izay mampianatra reny fahombiazana sy sisa tsy ambaratelo fahombiazana, mampianatra resaka évangile de prospérité sy sisa rehetrarehetra izay ataonao mahomby daholo, izay ataonao mety daholo. Raha mianatra ianao tafavoaka hatramin'ny farany, vitanao hatramin'ny farany io, mihoatra lavitra ary, mihoatra ianao ny zanak'izao tontolo izao ianao, any Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy, tokony ho anao ihany koa izany reny rehetrarehetra reny. Dia avany amin'izany teny izany ilay izy niainga.
Fandroantsika izara hoe maro ny io teny io. Zay aloha maro ny io teny io. Voasotra hoe Andriamanitra ianareo. Inona mahatonga le hoe Andriamanitra aloha ho atsika? Satria velona tao anatsika ilay Andriamanitra. Amen. Velona tao anatiko ilay Andriamanitra. Dia zanaky ny hafa indrindra ianareo. Marina hoe mahery isika, matanjaka isika, mavita ny zavatra rehetra isika, fa any amin'ny lafiny aiza, any amin'ny lalany aiza, taky ny ahoana no iainana an'le izy mba tena ho marina ny fahalalanao an Kristy, mba tena ivo tsara mihitsy. Ny problema mantsy dia zao, raha lasenabavy, rehefa diso ny fihivon'ny olona dia diso ihany koa ny fandraisan'ny soratra masina. Diso na mandray baiboly ary izy dia diso ny interprétation, satria diso le ao anatiny. Ary raha marina ny ao anatin'le olona dia marina ihany koa ny interprétation. Ohatra zany zao tsika afaka miresaka le hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, taky ny anambinana ny fanahinao ihany koa. Tenin'ny Jaona zany. Fa rehefa marina ny ao anatintsika dia tsy hitaritsika ohatran'ny saosisy izay ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra izay. Fa fantatritsika hoe hatretony atao hoe ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Sady ambinina no mahony tena ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Hozy izy Paul ny resaka tao amin'le Filipianina 4 teo. Zaho hozy izy dia mahay voky. Zany hoe ny kristianina dia misy fotoana. Manino? Teneno tsara moa e. Misy fotoana ny kristianina voky. Dia misy fotoana ny kristianina nona. Ary mahay ny hanambe. Tsy conception kristianina zany fa ny kristianina atontonony ihany ny eritreretiny hoe avy amin'Andriamanitra. Fa Paul eto no milaza fa za dia mahay ny hanambe, manana be dia be. Hoy hoe ny olona tsy afaka mieritreritra zany mihitsy hoe possible misy zanak'Andriamanitra fa milliardaire en dollars, fa limite ny olona tonga dia raha be dia be le fananana, pacte avy amin'ny devoly, ohatran'izao, franc-maçon, ohatran'izao. Fa ao amin'Andriamanitra tsisy za limite zany. Ary amin'ny kristianina ihany koa raha vao tena sahirana, zany ve ho kristianina, zany ve ho zanak'Andriamanitra. Dia raha mamoaka ny Job izy, fa ny Job, afy Job, ngainao Job ny anaranao. Na dia vehivavy ary ianao. Tsy mety le conception. Fa Paul koa nefa milaza hoe za afaky ny hanambe ary afaka ny tsy hanana na inona na inona. Andriamanitra mitondra dia mitantana dia mandamina dia mandrindra ny fiainany tsiraray avy arak'izay itiavany azy. Dia misy ataony ambony, dia misy ataony ambany, misy ataony ampovoany. Fa raha voarainao fitiavan'i Kristy tsy mampanina anao raha ilay any ambony ianao na eo ampovoany ianao na any ambany ianao. Satria afaka ampiasain'Andriamanitra ianao ary mahasoa anao Andriamanitra amin'izay plasy misy ianao. Dia itoitsika amin'ilay resaka. Hozy ako hoe aiza ho aiza. Zay aloha ny fahamarinana anankiray tiako ho zaraina aminareo. Mba tsy hampatonga antsika ho eo ampovoambony foana amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Fa tena afaka tena mieritreritra ny anatin'ny fosiny saina any hoe za mihitsy zany olona mahery zany. Hozy izy ny anjely rehefa nahita ny Gideona mipetrapetraka teo mpamolona, sa tsy haiko tsy tany tambariny nahitany anazy. Dia zao ny tenin'ny anjely tamin'ny Gideona ao am-boky ampitsara hoe mitsangana ary lehilahy mahery, Jehovah ny momba anao. Gaga be i Gideona hoe farangavy taizakoa ary ty. Za olona tsy manao ninina mandrondroka mitsakotsako bozaka etiko mitsangana ary lehilahy mahery. Inona ny hitanao mahery ato amiko zao? Inona ny hitanao mahery eo? Ny ozatra raha zara raha misy, manao pompy ahy ny efatra dia valaka. Dia lazainao fa mitsangana ary lehilahy mahery. Ny tompo no momba anao. Fa ny anjely mahita fa lehilahy mahery Gideona. Raha lasenabavy za te hizara aminao amin'ity androandroany ity. Ilay Timoty 2 voalohany teo izay fa resantsika kely ampahany kely tamin'ny heriny.
zao ilay voalaza teo, tsy nomena fanahosa ianao. Averiny kely zay, tsy nomena fanahosa izaho. Ny hafa indray nijerenao hoe ianao za. Tsy nomena fanahosa izaho. Fa inona nomenanao? Fanamahery. Tiana koa fitiavana. Dia inona koa? Fahonona tena. Zavatra telo tsy hain'ny olombelona, fa zavatra telo hainao. Satria maninona? Nateraka indray amin'ny Kristy isika. Satria maninona? Velona tao anatintsika ilay mahery, ilay fitiavana, ary ilay nahonon-tena tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Sasenao zany raha mbara sotra masina hoe Andriamanitra ianareo. Raha mbara sotra masina, raha mbaratsika hoe mahay ny zavatra rehetra isika. Zay ilay nambaran'i Paoly teo. Mahay ny zavatra rehetra. Misy ihany koa olona manao ina moa ny anaran'ity izy? Mauvaise interprétation. Koa zay rehefa fototra diso dia diso ny ambiny rehetrarehetra. Te hanamboatra tsy haiko simba ny jiro ao an-trano. Dia any izy miaraka amin'ny verse. Dia aza mena tsiny mihitsy ny tompo. Raha main courant ao ianao. Fahalalana zéro. Nefa miaraka amin'ny toriny visy. Mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay pampahery. Fa raha tsy mahazo famindra-po eo ianao, atsipony courant. Ny atao hoe mahay ny zavatra rehetra, ny atao hoe mahery, fanamahery, dia tsy fanahy, tsy ady aman'olona ianao dia hoe mahery aho. Mahery Jesosy atao anatiko. Asiako totondo indray mandeha tonga io dia tsy miarina intsony. Tsy izany ny atao hoe mahery. Ary ny atao hoe mahay zavatra rehetra, tsy hoe hainao daholo hatramin'ny zavatra tsy nianaranao, tsy nianatra lesona ianao, dia ozy ianao ianatra ny examen mahay zavatra rehetra amin'ilay pampahery aho, efa nandramako fa tsy mety. Dia za zany mba miepargne anao ny fotoananao sy ny fahadisom-panantenananao hoe aza miditra amin'izany lalan'izany. Fa tsy ihany no ilazan'ny tompo antsika, fa zanak'Andriamanitra tsika, zanaky ny avo indrindra isika. Tsy amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Possible raha lasenabavy zay ny amerenako an'ilay teny teo mihitsy. Possible zanak'Andriamanitra nateraka indray soma tsara, fa donto. Possible azo hitsaranao olona mihitsy zany. Hoe ty ohatran'ny tsikopy inona tovy eo nateraka indray. Irany izy tsy ao mihitsy ny lohany. Za eo nateraka indray nefa nisaotra masina milaza Romanina 12 miovah fanavozana ny saina. Zany ihany koa les mauvaises interprétations de la parole. Fandikana diso an'ilay teny. Dia misy zavatra raisina hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tena tokony olona rano-tsaina. Tsisy an'izany anatin'ny Baiboly. Contraire an'izany iny nataon'i Jesosy. Olona mpanjono no nalainy avany. Olona mpanarato ny akamarony. Olona tsy nianatra ny sasany. Raha naka ny Jodasy izy tsy hoe ny afetsehen-dratsy ny nangalany azy, tia mba marany rano-tsaina va, tia mba azo irakirana va retsy ohatra ny tena. Alao mba makamaka le mba maranidranitra ihany indraindray. Tsy izany nangalany an'i Jodasy. Tsy izany nangalany amin'ny Matio. Fa ao amin'ny tontolo ara-panahy an'ny herintsika. Ianao mety faible eto amin'ny tontolo. Hita maso. Mety misy zavatra tsy vitanao. Ary aza forsena fotsiny hoe naminana ianareo na misotro dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Mihinana sy misotro natao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy dia zavatra rehetra tsy ahity dia ilingilingina amin'ny anaran'i Jesosy. Tovy amin'ilay tournevis teo amin'ny anaran'i Jesosy. Alaina indray koa ny clé amin'ny anaran'i Jesosy. Mazo manao an'izany tsika. Mazo mikitika, fa sao dia misy mandray atendro indray ozy pastera hoe rehefa simba ny tôpila zany tsy mazo mikitika an'io. Fa tsy ho ny dika leo mahay zavatra rehetra. Mazo mikitika, za koa mba mikitika. Indray manimba. Fa tsy hoe zanak'Andriamanitra, any mantsy ny problema an'ilay izy. Avy eo rehefa manimba dia fa nary zany. Fa ngatsy hoe mahay zavatra rehetra. Tao simba indray ilay izy ohatry ny arakaraka ny kitiana azy vao maika simba ilay izy. Satria diso ny interprétation. Tsy mahay ny zavatra rehetra eo amin'ny hita maso isika.
tsy mahavita ny zavatra rehetra eo amin'ny azo tsapahitanana isika. Be dia be ny zavatra tsy ho hainao mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Be dia be ny zavatra ampalemy anao mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Ny atao hoe malemy dia tsy mahay, tsy afa manoatra eo anatrehany toe-javatra anankiray. Mety misy fotoana ianao marary fa mivavaka ianao dia tsy afaka eo ny aretina. Zany zavatra zany mety hitranga. Fa aiza le ambara ny soratra masina fa mahavita ny zavatra rehetra isika, fa mahay ny zavatra rehetra isika, fa mahery isika. Dia io le ambarany teo, tsy nomena fanahosa isika. Any amin'ny inona zany ny voalohany? Any amin'ny fahosana, any amin'ny faiblesse, any amin'ny hery, any anatin'ny saina, any anatin'ny fo, any anatin'ny fanahany. Dia zao mila zavatra fantatra ao zanak'Andriamanitra. Za tsy nomena fanahosa. Ny alina sy ny esprit ao anatiko ao dia tsy osa, tsy malemilemy, tsy manaiky lembenana. Jereo tsara zavatra nalazain'i Paoly. Toy ale izy koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na ho ahy fatony. Le olona mahery zany raha lasina bavy dia olona samy hijoro eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra. Fa tsy hoe olona mahazaka tomobila taritiko rerity, fa ozy Jesosy hoe za mahery. Lany ao daholo ny herinao rehetrarehetra. Fa ny herinao dia ianao manana kapasite, manana hery hijoro ary laza fa za zanak'Andriamanitra. Tsy menatra ny vavolombelon'i Kristy. Za zanak'Andriamanitra, za mpanompon'Andriamanitra, za iraka Jesosy velona atao anatiko ilay zanak'Andriamanitra. Za tsy hanao an'io zavatra tsy ho fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo. Sa tsy handangy, sa tsy hangalatra, sa tsy teny ratsy, sa tsy teniteny foana, sa tsy hanakilofika. Ozy Davida nyresaka na dia mbola pahana fanahy masina ihany ary nomena azy. Ilay nampiarahana tamin'ny mpanjaka azy fotsiny ihany. Zao no teneniny tamin'ny fanahiny ry fanahiko. Nahoana no toloko atao anatiko ianao ka malahelo mitrakay ianao. Mbola lideran'i Jehovah hatrany isika. Rehefa mandalo zavatra ianao dia tadidio izay nomenanao. Amen. Androany ianao mety tsy mandalo ninina, fa tadidio ty afatra te. Rehefa mandalo zavatra ianao nomena fanahy mahery ahy. Mety tsy nomena ozatra be aho, mety tsy nomena fafana manao mirakla tahaka ny Elia. Tsy haiko izay mahafantatra ny tantaran'izany Elia zany. Fa Elia mpaminany manana kapasite miazakazaka aingana noho ny soavaly. Zany hoe raha eto izy miazakazaka katara izy ohatra, dia eto izy dia afaka 2 minitra izy dia tonga eo ambondrona. Any gagatra amin'ny mpanjaka hoe fa ahoana ny nahatongavanao teto. Dia ozy izy nyresaka hoe Andriamanitra ny nanome hery. Tsika mety tsy hanana an'izany ary aza mangataka an'izany hery zany. Za mba atao ohatrin'ny Elia. Ny zavatra mety hitranga dia amin'ny fotoana anankiray tsy ampozinao mety ho batain'ny anjely ianao dia afindrany any amin'ny tsy fantatro any. Zany mety possible. Le mandeha nitory filazantsara teto Madagasikara mpanompon'Andriamanitra Renard Bonquet. Ny antony hitoriako an'ity dia satria fantatro fa io rahalahy io tena rahalahy amin'ny tompo. Dia rehefa nandeha tany Tomasina ry zareo dia nisy hazo be tapaka tampoka. Tsy haiko nalatsahan'inona na nalatsahan'inona fa ny anjera dia nanapaka ny lalana. Rehefa nanapaka ny lalana izy dia tapaka ilay lalana, eo ilay hazo zareo any kodaoda ny 4x4 mijanona eo, tsy afaka miampita an'ilay izy. Dia nivavaka zareo tao anatin'ilay tomobile. Jesosy hoe ianao malala ny antondiana, Jesosy ianao malala fa tary zay. Tsy maintsy tonga ny Tomasina zay tsy manana solution zay dia ampifoanala be aty. Tamin'izany mbola tsy hisy téléphone portable ka hoe tsy maintsy mandeha tongotra mitady olona. Raha ohatra ka zay no tsy maintsy atao. Dia rehefa mivavaka zareo ray tomobile dia vita ny amena dia sokafana amin'ny maso, tsy teo aloha intsony ilay hazo be. Fa lasa taiza ilay hazo be, lasa tao aorianandry zareo. Tsy nanjavona ilay hazo be, fa ilay tomobile ny lasa tafapita teo amin'ny ilany. Gaga daholo ny ray tomobile fa nanofy ary ventsika. Fa nga ilay hazo tsy teo aloha fa tao lasa tao aoriana indray dia lasa zareo nanao ny lalana. Dia nijoro vavolombely izy an'izay zavatra izay. Andriamanitra afaka manao zavatra ohatrohatran'izany, mandalo tsy indraindray eny. Fa ilay tena herintsika tsy hany amin'ny zavatra ohatr'izany. Samson
niatrika vavan'ny liona dia ny samany ny vavan'ny liona dia averiko eto ianao aza manao ese mihitsy ka bulldog no andeha andramanao hoe ataoko ty amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Bulldog tsy maninona anao no dia ho samanao vavany mahita loza eo. Tsy azo atao zany fa ny herintsika dia tsy fizika azonao zay fa ny anatin'ny amina. Vao miatrika zavatra io aminao io, miatrika problema io aminao io, miatrika aty tokantrano io aminao io, miatrika an'io zanaka ao tsy hanananao contrôle io amina io, tato very hevitra ny aminao, lay fanahany anatinao tsy hitako tsony ty izay atao. Indray mety tena misy mihitsy ny ara tena tsy fantatra tsony hoe inona ny atao. Aza mirediredy mihitsy hoe alay vo Jesosy, aza manao an'izany. Aza manao an'izany. Rehefa misy zavatra mavesatra be atrehanao, rehefa misy fangirifirina mahery be atrehanao, vao mitady teny ny vava hoe alay vo Jesosy, tsisy an'izany. Ianao ihany mamalia teny, tsisy an'izany. Rehefa marary be le nify, amin'iny mantsy mirediredy mihitsy ny ao amin'ny 12 alina amiray maraina, alay vo ary tompo fa te. Rehefa tsy hanasitra, satsay le fomba fiteny. Rehefa tsy hanasitrana ihany ianao, dia alay vo fa tena mafy ty manjoa ty Andriamanitra. Fa ao anatin'ny ady mafy, any anaty amina, averiko eto, any anaty amina. Dia tady Dieu Timothée faharotoko voalohany andiny fafito hoe tsy nomena fanahosa ianao. Tsy kôkô ny lazainy eo. Zay ny teninako hoe possible ianao zanak'Andriamanitra donto angatao ihany aloha e, angatao ihany aloha. Angatao fa tsy fahotany zany. Ozy Jakoba hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena ny dikan'izay, misy tsy manam-pahendrena ny sasany tao amin'ny tanàna tao, matoa izy ny teny hoe mba ilaina ihany raha lahy le mangata-pahendrena marina. Tsy haiko izay tsy fahendrena tao amin'le izy tao fa ny tsy fahendrena moa fandray fanindran-dalana eny ihany amin'le servondra indray dia angatao ihany aloha amin'ny tompo e tompo. Mba ranodranito ihany ty fa tena ohatra tsy dia afaka izy ato tena. Fa na izany zany any anatin'ny amintsika any. Tena nataon'Andriamanitra olona mahery isika. Olona afaka miatrika zavatra. Olona afaka maresy karazan-javatra rehetra io. Zay rehetra mitranga ny fiainanao dia teneno mihitsy ny any anatinao, matoa ianao miatrika an'io. Resinao io. Matoa ianao miatrika an'io. Dia afaka mijoro ianao anatrehana. Matoa mbola io aloha ny eo ampelatananao dia afaka tsara mihitsy ianao miatrika an'io toe-javatra io. Matoa io ny zanakao. Na nentina ambavaka izy na tsy nentina ambavaka, tsy fotoana tsony, efa 12 taona voanenina hoe takizay nentina ambavaka, nanao takizay ara tsisy, takizay nametra amin'ny pastera tanana lekibo, na anao takizay ary tsy possible tsony. Fa atrehana le zavatra. Ary rehefa tonga eo anatrehanao dia mijoro amin'izay ianao, mahery zay ao anatika. Lehibe zay ato anatika. Mahavita mijery an'ity zazy ity, na mifoka rongony ary ty, tsy ampareraka an'ity ato anatiko ty zany io. Tsy mahareraka fanako zany ianao, na mifoka rongony ary. Rehefa matory iny izy, ametrao tanana moramora eo, teneno mihitsy ianao. Resiko ianao. Tsy maharesy ny fanahy ato anatiko zany ianao. Rehefa resiko le vadinao le mamitapona tsy hita zay anaovana azy. Aza gafina izy. Fa tena tonono mihitsy ny amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mahery ny ato anatika. Afaka misupporter anao. Ianao ry problème, fanahy mahery ny ato anatiko. Afaka misupporter anao. Ozy izy ilay teny rehefa avy eo, tsy fanahosa fa fanahy mahery. Teny menina kosa izy, fitiavana. Nomeny fitiavana. Sasy ianao tsy capable fitiavana. Zay dia aloha hazavany tantara. Zay ny différence an'ity tantarantsika ity amin'ny positivisme. Amin'ny positivisme, za mahay an'le izy. Za. Zay ny atao hoe esprit positif, développement personnel. Za mahay an'ity, za mahay an'roa, za mahavita an'ity, za tonga ohatran'izao, za afaka ny ohatran'izao, za afaka ny ohatran'izao. Fa ny filazany tsara, ny tenin'Andriamanitra,
Ny zavatra izay ambaran'ny apôstôly tsy za fa izy. Tsy za fa izy. Ozy izy Paul raha ohatra ka mitady verset ianao ilay vakintsika ihany tamin'ny heriny. Ao amin'ny Romanina 7. Raha zaho ozy izy dia fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao anatiko. Tsy haiko na tamin'ny herina tamin'ny tababolana antsika andresaka an'iny. Dia atao amin'ny nofoko izany. Zany hoe atao amin'ilay maha-olombelona. Ao amin'ilay maha-olombelona anao. Tsisy zavatra tsara mitoetra ao. Fa na misy zavatra tahaka ny tsara mitoetra ary ao anatinao dia tahaka, semblant, faux. Zay no mipetraka. Tsy manam-pitiavan'izany ny olombelona. Reny olombelona miresaka hoe fitiavana ianareo ngerakizy ny ananaranay sy kapohana ianareo. Ozy aho hoe langy zany tsisy olana ndraiky fafa mihitsy ka heritreritra an'izany tiako ianao. Fa petafako ianao fa matoa ianao mipetaka dia romotra ianao zay. Tezitra ianao. Fa tsisy fitiavan'izany ao am-ponao anao an'iny zavatra iny. Isika olombelona tsisy zavatra tsara mitoetra ato fa zavatra faux semblant, zavatra ivelany, amboamboarina. Ny fanehoam-pitiavana ohatran'izao, fanehoam-pitiavana ohatran'izao. Raha tiako fenao dia tsy ohatran'izao. Matoa ianao ataoko an'izao dia tiako izay. Tsy hita fotsiny izay hamaliana azy ny tena marina. Fa ny fon'ny olombelona tsy kapabla an'izany zavatra. Ny any zavatra haintsika dia ny mity ny tenantsika. Samy manasoa ny tenantsika. Fa ilay fanahy ny Kristy velona atao anatsika dia manan-karena fitiavana. Manome fitiavana anao. Ianao dia misy fitiavana velona ao anatinao. Dia amin'izay ilay atao an'ilay hoe mandany tena. Azonao? Raha vao tsy mandany tena anao ianao dia tsy mivoaka ilay Jesosy. Fa ianao ihany no mivoaka. Zay natao an'i Jesosy ny teny mazava tsara raha misy tanaraka dia tsy maintsy mandany tenany izy. Dia mitondra ny azo fijaliana isan'andro. Dia izay izy vao manaraka. Fa raha vao tsy mandany tenanao ianao dia ianao voavonjy ihany. Tsy hoe rehefa tsy manam-potoa fitiavantsika dia tsy voavonjy. Tsy izany ny famonjena. Ny famonjena dia ianao nandray ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy. Ianao nandray ny fitiavan'i Kristy novainy dia lasa tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao. Fa ny vokatra ao eto ambonin'ny tany kosa mety lasa zavatra kely. Tanao mitantara misy an'ilay olona manana talenta. Ny anankiray ray, ny ray firy, roa, ray dimy, zay, ray, roa, dimy. Ozy izy ny fomba filazany samy araka ny fahaizany avy. Fa manina misy karazana olona ohatran'izany. Manina ao amin'ny bokin'ny Korintiana 2:7 misy tantarana olona izay lazainy sotra masina hoe sika rehetra dia samy hita miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Ny asantsika rehetra dia samy ho aseho miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Ny sasany miasa volamena, ny sasany miasa volafotsy, ny sasany miasa vato tsara, ny sasany hazo, ny sasany bozaka, ny sasany lolo. Satria maninona ireo degré ireo no degré ana fandavatena. Degré ana inona? Fandavatena. Rehefa lavinao le tsy mahavita na inona na inona dia mivoaka le mahery be ao anatinao. Fa raha vao le tsy mahavita na inona na inona no ampiasainao dia tsy iza fahenao dia mamoaka vokatra ianao na milolo na bozaka na hazo. Arakaraka ny abetsaka ny fanoloran-tenanao ny fandavanao an'le maha ianao anao. Rehefa tezitra ianao dia inona ny zavatra mitranga? Avelanao ve ny fahatezerana hameno anao? Dia ampanao anao zavatra izay hanenenanao rehefa avy eo. Ampatonga anao hibebaka. Fona Jesosy mamindra fo amiko ianao, mamela ny eloko. Mbola tsy ary akory ianao dia efa voavela ny elokao. Amenina aloha zay. Fa voavela sady ianao. Fa da tsy hamokatra foana ianao raha izay foana ny excuse-nao. Saka mihetsika ianao dia fona Jesosy mamela ny eloko mibebaka. Fa rehefa vonona andany tenako, misy zavatra mahatezitra, misy zavatra mampalahelo, misy zavatra mahakivy, misy zavatra mampiteniteny foana. Fa laviko ny tenako dia entiko ny azo fijaliako. Ho amin'izao ny antsoina ho amin'izany. Tsy avelako ny fahatezerana napaka ny foko. Zay Solomona ny ambokiny mpitoroteny 2:12 raha tsy diso ana 2:12. Aza vela ameno ny any anatinao ny alahelo. Esoro izy ny alahelo.
tsy anakaiky ny fona esory. Dia rehefa lafintsika ireny zavatra ireny dia maha olombelona dia mivoaka ilay fanamahery, dia ilay fitiavana, dia ilay fahononantena. Fa raha vao manao ny sitrapontsika foantsika, raha vao izay mety aminao foana ny arahanao, dia nao foana ny hita, dia tsy mahafokatra ianao, dia tsy miaina n'ilay maha-olo-mahity anao ianao, maha-olona mahery. Lasa formule fotsiny izy, lasa fahalalana fotsiny. Dia jereo nge ny tontolo kristianina, feno kristianina mahay verse, feno kristianina mahalala. Jereo tsara zavatra tenenin'i Paoly ao anatin'ilay hoe mahay ny zavatra rehetra, fa ny filazany anazy dia mahay voky. Inona ny dika zany mahay voky zany? Rehefa voky dia tsy hoe mbola ampiana, tsy mety mihitsiny. Jereo tsara ny tsy fahaizany gasy sy ny tsy fahaizany mahony tena. Exercice ilay izy, afa tsy hoe ara-panaza zavatra resako anao zany, fa exercice mihitsy ilay izy. Fa jereo fa raha voaraikitra amin'ny mariazy, fa tena impossible mihitsy ho any. Nefa tena tsy tatsony izay asiana azy, raha ohatra hoe place zany ao anatin'ny kibo ao, efa henika hatrany moindre centimètre carré. Fa tsy manaiky mihitsy fa mbola mitazana eriana, mbola misy charcuterie mitsikitsiky be amiko reo. Dia ozy izy koa ilay anankiray, za koa mbola tsy nohaninao. Dia ozy izy koa ilay raha hoe aty koa mbola misy. Lasa amin'izay raha malagasy mitanjozotra milahatra, tsy manaiky mihitsy fa mihinana. Zany atao hoe tsy malala voky. Fa Paoly laza za malala voky. Na dia betsaka ary ny ananana, na dia betsaka ary ny azo hohanina, voky aho. Okizay, petraka indray. Ary oza marina mihitsy ilay azo hamarinina mihitsy ilay hoe malagasy taranak'Israely. Ny Israely nge nasaina nandroaka many, fa tena vokatra ny vavoron'izy rehetrarehetra ny fihinanana many. Tsy nahony tena tamin'ny resaka sakafo. Dia tahaka an'izay mihitsy isika. Ozy izy Paoly rehefa miresaka za mahay voky. Misy karazana olona vao mahazo vola, fa haripaka io. Dia misy indray ilay tsy mahay noana. Ina indray ilay tsy mahay noana. Tsy maintsy mitsinjo foana. Tsy maintsy mietreritra foana ny rapitso, ny rafakapitso, ny amin'ny ray vola, ny amin'ny heritono. Tsy hay akory izy amin'io raha riva no velona farany. Fa zay ilay tsy mahay noana zay. Fa ozy izy Paoly, za mahay voky, dia za mahay noana. Satria za zanak'Andriamanitra. Satria za mahery. Tsy matahotra ny amin'ny rapitso, tsy matahotra ny amin'ny rafakapitso. Vitako daholo zany zavatra rehetra zany. Mahay manambe za io. Rehefa manambe dia tsy lasa miova ny fiteniko. Lasa ataoko zandry daholo ny olona rehetra. Ataoko zandry daholo ny olona rehetra. Rehefa lasa pastera, lasa mangarika raha vao atao rala. Zany misy olona ohatran'izany mihitsy, natononona amin'ny anarany. Misy raha izay bishop izy, fa raha vao atsononao paster izy tsy mitodika izy. Za tsy paster zany ozy. Raha vao tsy atsononao hoe bishop, zany natao hoe tsy mahay. Fa ny olon'i Kristy mahay ny zavatra rehetra. Mahay ny zavatra rehetra. Mahay mitombo dia mahay mihety indray. Rehefa mitombo tsy misy complexe de supériorité. Rehefa mihetry tsy misy complexe d'infériorité. Fa eny izy, tsikitsiky foana eny izy. Zany isika zanak'Andriamanitra. Tsy zavatra vao foronina zany. Tsy anatiny eto ianao andray fanahany zany. Za mila le fanahany mahay, le mahay voky atao pastera, le mahay voky atao. Le nony efa aitsika tsara mihitsy. Efa elitsika nitezay ny tompo tamin'iny, fa le mahay voky zao mbola tena mbola tsy nandramatsika.
mba mivositra amin'izay mahivoko zay amin'izay. Tsisy ninona menanao tsony. Satria maneno tsisy ninona menanao tsony. Satria izay ny ambara Lesotra masina. Tsy nomena fa naosa. Fa sao dia hoe mbola homena amin'ny manaraka. Fa nomena, efa azo, efa ao anaty, fa tsy nahazo fahana fotsiny izy. Misy mahery be ao anatintsika ao. Amen. Fanan'Andriamanitra no anarany. Ilay fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no anarany. Dia mandeha tena saika tsy nahita tory mihitsy ny eritreritra an'izany Andriamanitra. Fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty hoe ny ao anatiko. Fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Ahoana moa mbola taotahorako indray? Ahoana mbola angovitako indray? Ahoana mbola isalasalako indray? Fa maninona ny tsy hitsangana dia iaina an'izany zavatra efa napetraka Andriamanitra tao anatiko izany. Iaina ampinoana, zany angesisa amin'ny fiainana izay iaina ny zanak'Andriamanitra. Fa io na omen'Andriamanitra zavatra be dia be ary ianao ka tsy mino ianao ny zavatra izay nomen'Andriamanitra. Dia iaina ihany ianao amin'ilay fiainan'olombelona kely izay eritreretinao fa zay ianao. Ray maka nisy elefanta tao anatina sirka anankiray. Nysamborin'olona le elefanta tao anaty mba ho ampiasaina amin'ireny sirka ireny tantara efa ela be. Tena nisy tany amin'ny taonjato faharoapolo tany 1900 tsy tadidiko intsony. Rehefa samborina le elefanta kely dia nafatotra tao tokotany izy. Rehefa nafatotra izy dia isan'andro izy nafatotra ny olona tamin'ny tady mazaka. Dia niazahany esorina foana ilay izy andosirany isan'andro. Fa tamin'ny fotoana anankiray leo izy. Dia efa zatra amin'izay izy dia nentina izy teo tokotany. Dia efa nentina izy teo tokotany dia isan-kariva afatotra. Isa-maraina vahana dia asaina manao sirka sy sisa rehetra. Fa eo anelanela ny fotoana rehetrarehetra takizay, nelehibe le elefanta. Rehefa nelehibe le elefanta misakafo lasa ngeza be izy fa inona ny zavatra andrang tsy novain'le tompony tady. Fa iny tady kely iny ihany ny amatorany azy. Dia isan-kariva dia manaraka ho azy eny izy ta. Efa lehibe le elefanta tsy fantany akory ty tady tinga ataoko ohatr'izao fotsiny. Dia manaraka hatramin'ny tranon'izy menakavy. Fa efa zatra loatra izy miaina le fiainana elefanta kely. Tena dia efa lehibe ary izy dia tsy fantany izany. Dia miaina takizay ihany. Sasy ianao nomen'Andriamanitra ny lehibe indrindra. Arozy izy Petera hoe fantatrao moa fa tsy volafotsy sy volamena ny fitanana anao sy nanomezana anao an'izany. Fa ny rasoan'i Kristy, izany ny fitianana an'izany. Ka fanan'Andriamanitra azo atsofotsofoka fahatany aminao fotsiny hoe tapa-kevitra fotsiny dia ampidiro ampidino le izy. No. Fa misy prix zany, tsy maintsy navadika ianao aloha. Tsy maintsy novonoina ny maha-olombelona anao aloha. No mampanota anao le rasinina mpanota ao anatinao izay vao afaka nampiraisina tamin'ilay hazon'oliva ianao. Dia tsy zava-fanan'Andriamanitra naperaka tao anatinao. Ka raha ianao tsy profity an'izany, fa tiantoka. Hoy hoe andalo fotsiny fiainanao eto ambonin'ny tany, fa tsy mahavita ninina ianao, fa olombelona. Pastera foana ny aporiporisiana. Pastera fa mitondram-bavaka izay. Izay miasa dia izay mitombo dia izay matanjaka. Fa ianao loa tsy teny sao miteny foana. Mamporisodrisika zay kay. Ianao mamporisodrisika. Dia manaraka etam-bavaka rera-dreraka somary hoavy eny ihany fa malamandamina kely. Zany atao hoe olombelona tsotra fotsiny amin'izao. Fa ny zanak'Andriamanitra mahery ny ao anatiny ao. Mahery ny ao anatiny foana. Tsy manaiky lembenana izy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga. Izay mitady anakivy azy mahery ny ao anatiny. Ianao tsy makivy azy any. Na mitondra vaovao tsara ianao, na mitondra vaovao ratsy, mitondra vaovao tsara ianao. Tsy mampatonga ny sorirako hitombo be zany. Ary mitondra vaovao ratsy ianao tsy mampilofika any, sy mampavery fanantenana zany. Satria mahery ny atao anatika. Mila miaina ampinoana an'izay nomen'Andriamanitra isika. Dia hitanao fahery ianao. Dia afaka mijoro ianao, dia afaka matanjaka ianao. Afaka miry ianao raha ny hery atao anatiko mety ho reraka. Fa ianao famonjena. Ary ianao no heriko. Jehovah ny heriko sy patery fiarovana ho aho. Inona ny atahorako, inona ny angovitako. Raha mitsangana mely amin'ny fahavalo,
Ozy Davida, za tsy matahotra an'izany, tsy matahotra. Tsy haiko raha mba afaka niteny an'izany ny zanak'Andriamanitra na mbola ampangovita ny problema, tsy ampangovita ny aretina, ampangovita ny tsy fananam-bola, failina taratasy kely io dia efa mampatahotra, mampivarahontsana, tsinitsinina ry io. Ampafiry izay efa nitondran'i Jesosy anao nandritra izay 40 taona zay, fa mbola hitako mbola tena manjamanja sy bogosy daholo ianareo mandraky ny androany. Tsisy tena rodana be hoe tena mafy rangano ny ainako mafy. Fa hitako mbola mijoro tsara. Vitany ianao nandritra izay fotoana rehetra izay. Inona ny atahoranao ny rapetso sy ny rafaka petso? Mahery izay ao anatintsika. Tsy mena fanahosa isika fa fanamahery fitiavana. Fa honona ny tena. Mahay zavatra rehetra tsika ao amin'ilay pampahery atsika. Mahay voky tsika dia mahay nona. Mahay anambe tsika dia mahay ihany koa ny tsy manana. Amen. Izay tonga rehetra izao. Mahery. Tsy matahotra. Tsy mivarahontsana. Na inona. Za tsy matahotra polisy. Za tsy matahotra mpiasa ny fitsarana. Za tsy matahotra juge. Za tsy matahotra na inona. Izay mety rehetra hitranga ao, velona ny atao anatiko ato. Za tsy ampitahorana zavatra zany, ny fiainako am-pelantanan'i Kristy. Velona sady mahery ny Andriamanitra izay ao anatiko ao. Amen. Zany ny teny ho antsika amin'ity androany ity. Tsy haiko izay anjaranao tao anatin'izay. Fa ozy izy sotra masina hoe tany mafy izay anananao. Tany mafy izay nomenanao androany. Tao antsangantsika dia hivavaka. Somary lavalava ny afatra fa minao fa mamelona indray ny anatintsika zany zavatra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.